Ndray bava makasika ny vaovao ny finoana mankalaza ny jobily fa 50 taona ny orena ny fiangonana Fjkm Andramasina fiavaozana synode partany atsimony arivo miray ny alahady 20 febroary ao avy zao mo no izoran'izany fankalazana izany ary no marian'ny mpikarakara mo fanizana kapelezana no hitarika ny fotoana amin'io andro. Ny mpitarina sy ny braon'ny fiangonana ary ny komitin'ny jobily fa 50 taona ny Fjkm Andramasina fiavaozana dia miantso ny zanany rehetra ny ampielezana ny fiangonana manontolo mba ho tonga hiara ivavaka ao amin'ny Fjkm Andramasina fiavaozana ny alahady 20 febroary 2022 fotoana anokafana ny 50 taona ny fiangonana. Toy izao ny fandaminana ny amin'izany mba ahafahany rehetra handray anjara amin'izany dia mikarakara tomobile iombonana ny zanakapelezana dia Antananarivo. Ny sarandalana amin'izany dia 5,000 mandroso ny verina ary any an-tanindrazana dia isy ny sakafo izay vomanin'ny fiangonana ho antsika zanakapelezana. Natao zany mba ho tena fanentanana antsika mba hiara iombona amin'izany fotoan-dehibe ny fiangonana izany. Dia eo amin'ny asera zany ny fotoana nefa tsara ihany raha mba misoratra anarana na miantso ny président zanakapelezana dia eo amin'ny asera fotoana antsika hiala eo ifiary io amin'ny fitora sasany mba tsy ho tara ny fanombohan'ny fotoana hanomboka amin'ny sivy any an-tanindrazana isika. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ho fifaliana ho an'ny fiangonana ny fahitana ny zanany tonga maro ifanotrona amin'izany fotoan-dehibe zany.